eto dia fifaliana ho any mitsidika ny tokantrano tsirairay avy ary manonona ny fiadanany tompo ho amintsika. Ry raha lasaina bavy malala isany amin'izao vaninandro izay ahitana fa ny fiarahamonina izay misy antsika, ny fiainana izay lalovantsika ao anatin'izany fiarahamonina izany dia miiba hatrany. Kanefa manoloana an'izany dia mitaky ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika fiainana kristianina miabo amin'ny fanakakezana an'Andriamanitra. Izany indrindra no iarahantsika ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny lohahevitra anankiray manao hoe Jesosy manova fiainana. Ny rariko dia mba ahatratra ny fanamboarana, ny tanjona amin'ny fanamboarana ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao herinandro izao, ka tahaka ny nanovan'Andriamanitra, nanovan'i Jesosy ny fiainan'ireo mpanompo ao anatin'ity soratra masina ity ary voarakitra ato, no mba hanovan'Andriamanitra ihany koa ny tantaram-piainana sy ny fiainantsika tsirairay avy. Manasanao ary ao anatin'ny herinandro isaky ny amin'ny ora tsy miova tahaka an'izao mba hiaraka eto isika andray ny tenin'Andriamanitra. Dia asao ny havana mantsakaisa. Amin'ity andro voalohany ity dia ao anatin'ilay hoe Jesosy manova fiainana dia iresaka tsika fa Jesosy ampisy ny heviny fiainantsika tsirairay avy ireto. Ny andalatsoratra masina izay no safidiana andraisantsika lesona ho amin'ity androany ity dia ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 miresaka toe-javatra anankiray io andalatsoratra masina io. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 ka hatramin'ny 4:30 andeha vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary noho ny hitan'ireo tompony fa very ny fanantenana azahoany harena dia nisambotra ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nety ny tany amin'ireo gouvernoura izy roalahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy ireto, jiosy ireto, nampitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisintsika na ataontsika fa romanina isika. Ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy ary ireo gouvernoura nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohana tamin'ny hazo izy. Ary noho ny efa nokapohana mafy dia mafy izy dia nataony tao an-tranomaisina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaisina. Ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao amin'ny tranomaisina anatiny indrindra izy ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny boloky hazo. Ary noho ny mamantonalina dia nivavaka sy ny hira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka ka nizongozitra ny fanorenan'ny tranomaisina dia nivoa niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatorana n'izy rehetra. Dia nahatsiaro ny mpiandry tranomaisina ka nahita ny varavaran'ny tranomaisina ny voa dia nanatsoaka ny sabany izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra. Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra. Ary izy niantso jiro dia nikaretsaka niditra tany sady torakovitra ka niankohaka teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy. Ary rehefa nety ny voaka izy roalahy dia hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba ho vonjena? Dia hoy izy roalahy, minoa an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Ary izy roalahy nitory ny tenin'ny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony. Ary nandray azy roalahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasany diakapoka ary natao batisa tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra. Ary rehefa nety niakatra ho ao an-trano izy roalahy dia norosony anina teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Tranga anankiray tantarana miaramila romanina nahazo baiko mba hiambina tsara ireo gadra roa vaovao natao tao an-tranomaizana anaty indrindra izy ireo Paoly sy Silasy zany ary nybolokiana hazo ny tongony. Izy io dia andraikitra makadiry manoloana ny lalàna romanina tsy maintsy arahana. Hita ao anatin'ny soratra masina manahoana moa zany toe-javatra izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12 ka hatramin'ny 9 dia miresaka amin'ity lalàna romanina izay ambara tia ny Baiboly. Zao no fanambarana vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany Herôda mpanjaka nanindra ny tanany ny ampahoriny sasany tamin'ny fiangonana
ary izy namono an Jakoba rahalany Jaona tamin'ny sabatra ary rehefa hita ny fasitraky ny jiosy zany dia nandroso ny sambotra ny Petera koa izy efa mbia tamin'ny andro finanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany ary rehefa nosamborina izy dia nataony tao an-tranomaisina ka natolony tamin'ny miaramila 910 hambenany dia nikasa hamoaka azy eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Pasika ary Petera nambenana tao an-tranomaisina ary ny fiangonana nangataka tamin'Andriamanitra ho azy ary noho nefa hamoaka azy Herode dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa lahy Petera tamin'iny alina iny sady voafatotra tamin'ny gadra roa izy ary nisy mpiambina niambina ny tranomaisina teo ambaravarana. Hita eto ny amafy ny fiambenana rehefa misy toe-javatra niseho takan'izany indrindra mahakasika an'ireo mpianatr' Jesosy no resahana eto. Ny miaramila Romanina efatra Katernia anankiray dia misy efatra lahy ao anatiny zany hoe miaramila 720 zany niambina teto mbola nisy roa lahy mifatotra amin'ny Petera nefa de tsy hita Petera vokany nasaina novonoana daholo ny mpiambina tamin'izay fotoana izay. Ankehitriny ao amin'ny asan'ny apôstôly 420 io tranga hafahafa niseho ny hira fiderana sy vavaka nataon'ireto roa lahy nofatorana ireto samy niaino ny gadra rehetra nisy ororotany niseho ary nivoa mivaravara ny fonja tamin'izay fotoana izay maizina ny trano inona niseho fa voasokatra ny trano maizina voasokatra avokoa ny fatorana izay namatotra an'ireo gadra. Aiza ny mpiambina nakaiza izy ireo mpiambina natory no zavatra niseho loza niseho namoa azy ireo tamin'ny torimasony tamin'izay fotoana izay ary dia nandika ny lalàn'ny fiambenana izy koa dia hita ny tampoka fa zava-doza very fanahy ka namoy foa saika hamono tena ireto mpiambina ireto vaky fonja hafahafa no niseho nahoana nanova tanteraka ny fiainan'ity mpiambina ny toe-javatra niseho tamin'ity alina ity tsy mampino ny zavatra hitany tena tsy fahita teo amin'ny gadra romanina fa inona ny tranga raha teo ampiandrasana mpandraisana n'ilay sabatra iny indrindra izy no injao nisy feo reny ao amin'ny asan'ny apôstôly 420 andiny fa 7 dia hoy ny fanambarany tenin'Andriamanitra fa hoy Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fa ato ihany izahay rehetra fa inona niseho ao amin'ny asan'ny apôstôly 420 andiny fa 20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary noho ny namantonalina dia nivavaka sy ny hira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary ny haino azy ny mpifatotra nanova mpifatotra ny hira fiderana no inono izay no irain'ireto gadra roa lahy natahorana ireto tsy nisy gadra te handositra intsony satria nanjary nisy hevy ny fiainan'izy ireo no van'ny hira fiderana an'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo ary ankehitriny na dia tao am-ponja aza olona afaka izy ireo nahafahan Jesosy tamin'izany vavaka sy hira fiderana zay ohatra nasehoan'ny Paoly sy Silasy ilay roa izay nifatotra tao izany ho an'ilay mpiambina riavana ny feon'ireto nambenany niaro azy tsy ho faty izy no izany feo izany no nisintona ny fiainany hitodika lalany amin'ny tontolo vaovao izay nampisy hevy ny fiainany ankehitriny nitady famonjena ho azy ilay mpiambina nefa ny ankohonany manontolo ihany koa no nitolorana ny famonjena iny alina iny ihany no nandre tanteraka ny amin'i Jesosy ilay mpiambina sy ny ankohonany manontolo nisy fahagagana fa na dia gouvernoura koa aza tsy nampiatra ny sazy ho an'ny mpiambina natory nanova ny fiainan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny Paoly sy Silasy zany voavonjy tamin'ny famonoantena ilay mpiambina ary tsy izy ihany no nandray fahasoavana fa ny ankohonany rehetra no nandray fahasoavana tao anatin'izany ny asan'ny apôstôly 4:7 dia manambara ry havana hoy ny tenin'Andriamanitra ary rehefa nentiny niakatra ao an-trano izy roa lahy dia nirosoa ny anina teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba amin'izay rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra feno fifaliana izy rehetra satria nino an'Andriamanitra ho anao koa hevero zany fiainanao zany anio manahoana ny fiainanao maro amintsika no sanganehana ny amin'ny fiainana aiza ny hafarany izao fiainako izao ahoana ny hitondrako an'izany ary to
misarika atsika hamarina ny tantaram-piainantsika ny fiainana izay ainatsika amin'izao fotoana izao ry havana, satria heverina fa tsy misy hevin-tsony ny fiainanao no nitranga mahonena miseho aminao isan'andro olana mandrakariva misedra problema foana ianao de noho izany de kivy ianao mitady hamofo eny mety mitady hamarina ny tantaram-piainanao mihitsy aza ry havana. Anio de enoy ilay feo fiderana mitondra famonjena, enoy ny feon'i Jesosy manao hoe aza mamoy fo, aza mamony tena na mivantana na akolaka fa afaka ampisy hevin'ny fiainanao ndray izy androany. Tiako ry hava malalisana, tiako no miantso anao anio hiara-miombavaka amiko fa ajanonao izay fikasana tsy mahasoa anao rehetra, hijery andeha hiaraka hitady an' Jesosy mba ahafahan' Jesosy hiditra antsehatra eo amin'ny tantarany mpiainanao. Amin'ity herinandro ity de hijery tantaram-piainana olona ao anatin'ny soratra masina isika izay novany ny fanatrehan'Andriamanitra. Ity herinandro ity de ampisevy ndray ny fiainanao, ny fiainan-janakao, ny fiainam-badinao, eny ny fiainany ankonanao mihitsy amin'ny ankapobeny, satria tsarovy fa tian'Andriamanitra ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Ialao ny fikasana ratsy rehetra, ialao ny fiheverina hoe tsy misy heviny amiko intsony ny fiainako de te hamarina ny tantaram-piainako fa androany manasa anao aho ndao hivavaka isika iaraka hanomboka an'izao dibe izao isika de hiova ny fiainanao de manomboka izao a de hanana fiainana kristianina miabo anao fa tsy mihiba. Eny tsy maninona loatra zao tontolo zao hihiba hatrany ary fanambarany soratra masina zany fa zany ny zavatra iseho hahitotongana ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa ny fifandraisanao sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra kosa mba hiabo hiakatra izany. De mirary ny fitahin'ny Tompo amintsika tsiray avy, manasa anao andao hivavaka isika. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, isaoranay lehibe ianao noho ny fitiavanao anay ka nahafahanay nanatanteraka izao fiarahana mandinika ny teninao izao. Irenay tokoa Andriamanitra, eny fa na dia ao anatin'ny tontolo anankiray efa mihiba izahay mba ny fiainanay kosa hiabo hiakatra hatrany ka hanova ny tantaram-piainanay ianao. Misy rahalahinay sy anabavinay mandre izao afatra izao mety kivy ketraka, eny mila amoy fo mihitsy ary te hamarina ny tantaram-piainana eto amin'ity fiainana ity. Jesosy malalo, amindra fo amin'ny nenenao, amela ny eloko ny nenenao ary fanantenana izay nomena androany fa tahaka n'ilay mpiambina ny fonja izay nisin'ny Paoly sy Silasy de ho zany koa ny fanantenana androany fa ianao hamonjy azy hanafaka anay tsirairay avy ireto. Ka amin'izao sisa izao de anantena izahay fa Jesosy manova fiainana hanova ny fiainanay tokoa, de mombanay tsirairay avy tehirizo amin'ny fahasalamana izahay, arovy amin'ny asany ratsy rehetra ka avereno indray amin'ny ora mahazatra ahafahanay mandray fampaherezana fa miteninao. Fiadananao anay Andriamanitra ho amin'ny isam-batan'olona sisa tokantrano, atononay amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen.